Araka ny fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia nofoanana ny fanadinana ara-panatanjahantena ny amin'ny fanadinana bakalorea amin'ity taona ity. Fanapahan-kevitra izay noraisina nandritra ny filan-kevitry ny governemanta ny 4 aogositra lasa teo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera Androany Zoma. Voalaza ihany koa ao anatin'io fampitam-baovao io fa nahemotra ny 9 ka hatramin'ny 13 oktobra ny fanadinana antsoratra ho an'ny bakalorea ankapobeny. Ho an'ny bakalorea teknika kosa indray dia tontosaina ny 9 ka hatramin'ny 13 oktobra ny tapany voalohany ary ny 14 ka hatramin'ny 17 oktobra ny tapany faharoa. Nanambara ihany koa ny avy ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa hofoanana ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny BEPC. Nisy anefa ireo mpianatra avy ao amin'ny faritra sasany efa nahavita izany fanadinana izany. Ny tombotelo indray ireo olona lavin'ny coronavirus araka ny tatra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Floltina Androany Zoma. Tafakatra 720 izany ny isan'ny olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mady vokatry ny valanaretina COVID-19 hatramin'ny atombohan'ny valanaretina teto Madagasikara. Ankoatra izay dia nahitana fitomboana ny isan'ny olona voamarina fa voan'ny coronavirus. Tafakatra 400 izany raha manodidina ny 50 izany nandritra ny andro vitsivitsy ka ny 50 tamin'ireo dia mbola teto Analamanga avokoa. 404,401 izany isan'ny olona efa mitondra sy mbola mitondra ny tsimok'aretina coronavirus hatramin'ny atombohan'ny valanaretina teto Madagasikara araka ny tatra nataon'ny CCO hatrany. Namoaka ny ora ahafahan'ireo fiara vaventy mivezivezy eto andrenivohitra ny ministeran'ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Voafetra ho amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 9 maraina, amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro, amin'ny 2 atoandro ka hatramin'ny 4 tolakandro ary amin'ny 9 alina ka hatramin'ny ora. Fiandohan'ny ora tsy fahazonina mivezivezy amin'ny alina. Ny fahafahan'ireo fiara vaventy isolé lasaky ny 20 taonina ny PTAC mifamoivoy anatin'ny tanàna Antananarivo. Ho an'ireo fiara vaventy mihoatra ny 20 taonina dia afaka mifamoivoy manaraka ny lalana digy izany hoe Ambohidratrimo, Ambodimita, Andotapenaka, Ampasika, Anosipatrana, Anosizato sy ny Rocade izany hoe Boulevard de Tokyo mampifandray ny lalam-pirenena faha-7 amin'ny lalam-pirenena faha-2 misampany eo Akadimbahoaka manomboka amin'ny 4 maraina hatramin'ny 5 ora sasany maraina, amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 tolakandro ary amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny fiandohan'ny ora tsy azahoana mivezivezy amin'ny alina. Ireo fiara vaventy isolé à double essieu mihoatra ny 20 taonina kosa dia mihazo ny lalana RN3 mahazo Ampasapito, Nanisana, Analamahitsy, Ambohitrarahaba ary afaka mifamoivoy mandritra ireto ora manaraka ireto amin'ny 4 ora maraina hatramin'ny 5 ora sasany maraina ary amin'ny 7 ora alina hatramin'ny ora fiandohan'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina.